Ray malala o, misaotranao aho satria mbola nomenao tombonandro izahay ahavelomanay. Mbola tsy tonga ny fotoana ray ialanay ety ambonin'ny tany, ka mbola afaka izahay mibebaka eo anatrehanao. Mbola afaka izahay manomana ny tranonay any an-danitra izay ovantaninay rehefa tonga ny fotoana ialanay ety. Saotra ray eo ny amin'izay rehetra nataonao taminay, zanak'olombelona tsiraray avy. Ianao lay Andriamanitra velona sy mahery, ianao lay be fitiavana, ary ianao dia mbola mamindra fo aminay foana, satria olonao izahay noforon'ny tananao. Jesosy a, manaja anao, mankalaza anao, anandratra anao indray aho Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, satria Tompo efa niaona taminao aho, ary feno fifaliana ny foko, ary nanaiky aho ho irakao anambara ny fahatsaranao amin'ny olombelona rehetra. Ka mangataka anao aho fanahy masinao hiasa tanteraka amiko, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Oka ianao ny ampitenin'ny vavako, oka ianao koa hikasika ny olona tsiraray avy izay ary ny fijoroana vavolombelona, ary tena hiova ny tsiraray avy, ary hiomana hiaona aminao mba ho tafiditra any an-danitra. Ary mangataka ny ranao a Jesosy andrakotra ay sy ny asanao koa. Misaotra Jesosy a, dera ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho a. Anio alakamisy 14 ny volana Jolay 2022. Alohan'ny hijoroako vavolombelona dia amaky tenin'Andriamanitra ahako, anambarako foy ny amin'ny tiany Tompo ampaherezana antsika sy ny hitandremantsika. Alohan'izany anefany ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia tsy pasteur aho akory, ary tsy mpampianatra koa. Efa nisy video nataoko any manambara ny momba izany, satria ny vehivavy dia tsy mahazo manao pasteur. Eny, efa pasteur teo aloha, fa nalany Tompo tamin'izany, tsy nekeny Tompo izany, dia nanetry tena aho ny ala tsy ho pasteur intsony, satria 12 lay no natsony Jesosy ho apôstôly, fa tsy nisy vehivavy tao. Ary ny mpampianatra koa dia lehilahy, fa tsy ny vehivavy. Fa ny atsony Tompo ay Tompoko dia vazy, ary nampiasain'ny Tompo ao anatiny koa ny fampaherezana vehivavy na lehilahy na ankizy, mba anaraka tsara, andeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka mba ho tafiditra ny lanitra, satria efa niaona tamin'ny Tompo ao. Izay no mahatonga ny soratra foana ato hoe fijoroana vavolombelona. Ny fiainako mihitsy ary ny fiainan'ny ankohonako dia fijoroana vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao, satria fahagagana maro no nataon'ny Tompo ary mbola ataon'ny Tompo amin'ny ankohonako. Ry havana, izay no teny foy tiako ho ambara. Ny fijoroana vavolombelona izay ambarako aminao ao aorianan'ny tenin'Andriamanitra dia momba ny amin'ny ady amin'ny Devoly.
momba ny amin'ny fandroahana devoly foana. Isika izany dia mila isika mandroka devoly foana ary tsy reraka, tsy azo atao ny hoe reraka na hoe kamo ny amin'ny fandroahana devoly, fa tsy maintsy isika tompoko manana hery foana, ny hery fanamasina zany 24/24 vonona foana, satria miaramila an' Jesosy isika. Ka raha miaramila isika dia vonona amin'ny ady, fa tsy matoritory. Amen. Amaky ten'Andriamanitra vitsy ahako anamarina-tsika izany. Ao amin'ny Jakoba 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa maneke an'Andriamanitra ianareo, ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy. Manantona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Amen. Ry havana, io ten'Andriamanitra io dia manambara amintsika hoe mila aloha isika manaiky an'Andriamanitra. Izay isika vao manohatra ny devoly dia andositra antsika izy. Nefa tsy ho tanteraka antsika izany raha tsy manatona an'Andriamanitra aloha isika, dia izay izy vao anatona antsika. Satria isika dia mpanota, fa Andriamanitra dia masina. Ka raha tena efa vonona isika hiala amin'ny ratsy rehetra ka hiverina amin'Andriamanitra. Misy an'izay teny izay mihitsy any amin'ny Jeremia, ampatsahivon'ny Tompo amina eto. Jeremia 4:1. Andriamanitra miteny hoe raha hiverina ianao ry Israely dia miverena amiko, hoy ny Tompo. Ka isika izany raha miverina amin'Andriamanitra dia miverina amintsika izy. Ary rehefa miverina amintsika Andriamanitra, zany hoe miala aloha isika amin'ny ota rehetra, tena hoe mibebaka isika izany. Tsy hoe kory hoe mandroso miverina intsony, fa rehefa tena miala dia miala. Dia izay Andriamanitra vao miverina amintsika. Tsy miverina amintsika mihitsy izy raha mbola ao anatin'ny ota isika. Ary toizany teny eto amin'ny Jakoba 4:5 hoe manantona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Amen. Mila zany isika madio tanana, ary koa madio ny fontsika, satria isika miroro saina foana. Ny tanantsika io inona no ampiasaintsika an'io? Ampiasaintsika ve ametraha-tanana olona, anasitranana olona, sa ampiasaina amin'ny loto hafa? Io tanantsika io anendrikendrehana olona ve? Ifosana, sa ikapohana zanaka koa, sa ikapohana vady koa? Mila zany isika tena mitandrina, sa anasiana totondro olona hafa koa? Mila isika tena madio tanteraka. Ary koa ny fontsika tokony tsy hisy intsony ny fiatsaram-belatsia, tsy hisy intsony ny faharatsy toetra rehetra. Ry havana, rehefa isika manaraka tsara ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, izay ny anjelin'ny Tompo, zay vao afaka miaro antsika. Ary amin'izay koa ny fanahy masin'ny ray afaka mitoetra ao anatintsika ary mitari-dalana antsika. Izay aloha zany no ahafahantsika anohatra ny devoly, satria mazava tsara ny ten'Andriamanitra vakintsika teo hoe amin'ny 7 hoe koa maneke an'Andriamanitra ianareo, ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Mila zany isika manohatra ny fahotana rehetra,
manohatra ny fakapana rehetra. Izay izy vao itsoka fa raha velantsika foana eo raha manaiky foana isika dia itsakitsahany devoly etapindoha dia any amin'ny afobe ny farany ataony serpiera le lamba fanasana trano reny na fanasana maloto mihitsy ara itsakitsahany devoly. Zay no fataony ry havana fa mila isika tena hoe miova tanteraka. Ovakintsika koa ny ao amin'ny Efesianina 4 ny 7:20. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza manome toerana ho an'ny devoly. Eto mbola manambara ny tenin'Andriamanitra fa mila zany isika tsy mame plasy na de kely akory ary. Amen. Na dia kely akory ary. Aza mame plasy ny devoly io mihitsy amin'ny fiainana. Za de tena hoe tsy mitsahatra mandroka devoly foana, mandroka devoly foana. Raha vao misy zavatra kely anatin'ny saiko ka manelingelina tonga de roahako aminaran'i Jesosy. Oka isika tsy horeraka mihitsy. Raha misy zavatra kely hitako tsy metimety tonga de mandroka devoly foana. Zay le hoe miaramila tsy matoritory. Eo amin'ny 5:20 ovakiko ihany. Hatreo amin'ny 5:7. Ho averiko vakina izany Efesiana 4:4 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Noho izany dia esory ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra satria samy momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fahaza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome toerana ho an'ny devoly. Amen. Ireo zany dia efa devoly zany ireo ny lainga ary koa ny fahatezerana. Roay raha ohatra tsapanao hoe misy tady anelingelina anao. Roay raha ohatra ka tonga de fantatrao hoe tonga eo amin'ny fiainanao. Na zavatra kely foana ry havana dia tonga dia roay raha vao hitanao mitaditady anomboka eo amin'ny fiainanao. Aza manome toerana ho an'ny devoly ho tenin'Andriamanitra. Aza manaiky itoeran'ny devoly mihitsy isika tempolin'Andriamanitra. Amen. Dia andao vakintsika koa ny ao amin'ny Petera 1:5 ka hatramin'ny 7. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, miteny tenin'Andriamanitra eto fa mila isika mahono tena, malala onona zany, ary koa miambina. Zany hoe rehefa hoe atreto de atreto. Aza mitady zavatra alavitra be intsony. Aza manao zavatra zay tsy araka an'Andriamanitra na mitady mihoatra loatra fa isory izay eo anatrehanao izay omeny tompo anao. Zay le hoe mahono tena, mahonona tena, miambena. Mila isika mitandrina tena miambina satria ny devoly fahavalontsika dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Ry havana, tena marina izany. Ny devoly tsy mba matory. Rehefa matory isika amin'ny alina dia izy hoe mieritreritra hoe inona indray no ataoko amandriako anito. Fa rehefa ao amin'i Jesosy isika dia ny anjelin'ny tompo no miaro antsika eo. Fa raha ohatra tsy ao amin'ny tompo isika dia malalaka Satana andrava sy anapotika antsika. Izay no mahatonga tenin'Andriamanitra hoe miambena. Mila isika miambina. 7. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Mety mahatsiaro reraka isika indraindray. Io lay nofo io. Fa aza manaiky mihitsy hoe hijanona fotsiny amin'izao
raha tsy mivavaka dia mandroka devoly aloha zay vao matory. Na naiza misy anao na andavanandro izany dia aza mandeha fotsiny hoe iny andeha de tsy androka devoly mihitsy. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Ny zavatra fataonay zany rehefa andeha hanao vakansa dia mivavaka alohany ivoaka ny varavarana. Mametraka ny trano ho arovan'Andriamanitra. Ary koa mangataka amin'i Jesosy izy mihitsy no hitondra ny fiara. Zany hoe tsy ny amin'ny vakansa ihany no mivavaka toy izany rehefa amin'ny fiara zany fa rehefa ohatra ka hitondra fiara ako na andeha tsy alavitra aza, na hoe andeha anatitra ankizy any ampianarana fotsiny ara, na hoe andeha hiantsena ary, na koa ny vadiko no mitondra ny fiarany dia eo akaiky ako, dia tsy mandeha ny fiaranay raha tsy mivavaka aloha dia mandroka devoly ny accident, dia mangataka an Jesosy hitondra ny fiara, zay vao mandeha izahay. Izay ry havana ilay hoe Jesosy foana no eo alohantsika. Dia noho ny nandeha nanao vakansa izahay tamin'ny 2 herinandro lasa teo iny dia no tonga tany amin'le toerana zany. Ny zavatra fataoko koa isaky ny tonga amina appartement na studio na hotel dia mandroka devoly foana. Zany hoe rehefa tonga zany izahay tafiditra ny entana dia tonga izahako dia mivavaka aloha dia mandroka devoly ao amin'io toerana io. Roana amin'ny anaran'i Jesosy ary mandidy mihitsy hoe miala ato ianareo fa izahay zanak'Andriamanitra no tonga andray an'ity toerana ity. Mandritra ny andro ipetrahanay ato dia tsy manana plasy ato ianareo. Ohatrohatr'izay zany no atao. Fa didina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo dia atsipy any andavaky ny fariafo satria ianao zanak'Andriamanitra no tonga ao amin'ilay toerana dia tsy manana plasy ao izy ireo na de plasy ny ara ao, na de hoe toeran'izy ireo ara io toerana atongavanao io, fa tsy manana plasy ao izy ireo raha ny zanak'Andriamanitra no ao. Fa ianao raha tonga ao dia ny anjelin'ny tompo no manodidina anao ary tsisy ninninna akasikanao ao rehefa roanao izy. Fa raha kosa ianao tsy mandroka devoly fa hoe iny fa tonga falifaly fotsiny ity afanao vakansa ito dia tonga de iny de ipetraka saotra zany dia zavatra hafa no iseho. Ary na ny ondana ary na ny fitaovana ao ara dia roana devoly avokoa, dia fafazana ny ran'i Jesosy. Zay vao madidio ny toerana atongavanao. Dia tamin'ny fotoana io ry havana tamin'ny vakansa nandehananay teo raha tonga izahay io toerana io dia toerana efa mahazatra fandehananay. Dia ny zavatra niseho zany dia eo amin'ny sisin'ilay fandriana zany miankina amin'ny rindrina misy étagère kely zany teo dia misy ohatrana plateau kely zay teo. Dia ao anatin'io plateau io zany misy labozia boribory ary misy koa zany éléphant statue anankiray zany eo akaikiny. Dia noho ny tonga zany izahay araka ny teneniko teo dia vita zany ny fandroahako devoly. Dia ny vadiko tsy haiko zavatra niseho fa ozy izy aveo way tapaka ozy izy ilay tongotra ilay éléphant. Ay zany no raisiny kay io plateau kely io dia nenjera ilay statue kely éléphant dia tapaka ilay tongotra ilay éléphant. Ry havana, izay no zavatra naseho fanahy masina satria efa hitako fa io labozia io misy sariny Bouddha. Ilay Bouddha le fanompo-tsampy amin'ny finoana hafa zany. Ary ilay éléphant eo akaikiny manambara ny amin'ny Andriamanitra kely anankiray izay tompon'izy ireo koa satria naseho an'ny tompo video ao Fijoroana Vavolombelona tany momba an'izay. Taritin'ny tompo ao ieno an'io Fijoroana Vavolombelona io vehivavy anankiray izay nanompo sampy izay fombafomba toy izany fa nafantatra an' Jesosy izy no aveo dia niala tamin'ny fanompo-tsampy ny boudista zany.
dia noho ny avy eo nalaiko le plateau dia nataoko tao anatin'ny komody anankiray ary nosaromako tamin'ny essuie-tout zany ilay taratasy fa mafana tanana ireny ety dia norakofako tamin'ny rano Jesosy, zany hoe nafatotra tamin'ny rano Jesosy mandritra an'izahay eo. Zay ry havana le hoe aseho an'ny tompony fahavalo satria nandroka devoly aho dia latsaka iny zavatra iny no niraisiny vadiko ary nalako teo amin'ilay toerany ary naprimiko tany amin'ny toerana hafa aloha ary naverina teo amin'ny toerany noho ny efa tonga ilay tompony studio ary namboariny vadiko moa zany le izy nasiany lakôly dia niteny tamin'ilay tompony izy ary izy ireo tsy sarotiny izay le fiarovan'i Jesosy antsika zanany. Dia noho ny avy eo noho ny vita ny vakansy dia nody izahay ary no tonga taty an-trano dia isaky ny tonga ato an-trano izahay avy manao vakansy hatramin'ny nanafoazan'ny tompo ahy dia tsy maintsy mandroka devoly rehefa tonga ato an-trano satria ry havana dia izao i Satana dia tsy kely lalana ary fantany fa foana ny trano dia miezaka izy ametraka fandrika maro ametraka ny devoliny hiafokafona ato nefa ny anjelin'ny tompo ato ny anjelin'ny tompo miandry ato fa na dia izany ara dia tonga ianao dia aka ny teritoaranao aka ny toeranao ianao dia mandroka ny devoly izay mitady hialokaloka ao atokantranonao. Tsy maintsy mandroka devoly isika satria ry havana araka ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany toero izy mila isika manohitra ary koa le tenin'Andriamanitra hoe manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Tsy maintsy zany isika manohatra, tsy maintsy zany isika mandroka ary efa baikon' Jesosy izany ary izy ara mandroka devoly koa dia isika tsy maintsy koa isika mandroka devoly. Ry havana nisy ny fotoana tamin'ny teo aloha za nandroka devoly tonga avy nanao vakansy dia henoko zao mihitsy ny devoly ao an-damosiko satria raha manana ny herin'ny fanahy masina anao dia fantatrao hoe misy devoly ao arinanao na hoe misy devoly eo alohanao na ny olona ray eo alohanao heninao zao mihitsy ny devoly ao anatiny. Dia tamin'izany fotoana izany raha nandroka devoly ahako dia henoko fa mandroka eo aloha dia henoko hoe niodina ao an-damosiko ilay devoly satria tonga dia henoko hoe mangoritsina be avy ao an-damosiko ary no niodina ako dia miodina koa izy fa tena mila ny herin'ny fanahy masina, mila ny herin'i Jesosy feno ny herin'ny fanahy masina isika ary tena hoe ny rahan'i Jesosy irery ihany no ahafahantsika mandresy ny asany maizina fa tsy maintsy isika tompoko mandroka devoly fa raha tsy izany dia hopotika tanteraka ny fiainantsika ary tsy anana filaminana mihitsy ny tokantranontsika na isika tsy raray avy aza raha ohatra ka mamela fitoerana ho an'ny devoly eo amin'ny fiainantsika isika. Roa izy dia handositra anao aza matahotra devoly aza matahotra hiady amin'ny Satana fa Andriamanitra irery ihany no tokony atahorantsika. Ny mampalahelo dia betsaka ny olona matahotra ny Satana fa tsy matahotra an'Andriamanitra. Mifanohatra ny tokony atahorany. Tokony Andriamanitra izay avery ny fanahintsika any amin'ny elo no atahorantsika fa tsy ny devoly izay anapotika antsika hisotona antsika any amin'ny elo. Efa nomen'Andriamanitra fahefana isika, efa nomen' Jesosy fahefana isika ka tokony ampiasaintsika izany fahefana izany. Fa olon'ny lanitra isika rehefa manana an' Jesosy ary efa naharesy izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka engany tena aresy tokoa any Satana ianao sy ireo devoly izay manafika tsy akijanona antsika ary tena ho miaramila tokoa hitana basy
ny tenin'Andriamanitra izany ary ijoro ary tsy emotra intsony hatrany an-danitra. Tiantsika Andriamanitra ary mbola miteny amintsika foana izy. Tsy nitsahatra ny fitenenan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona izay noforonin'ny tanany, fa mbola miteny foana ny Ray mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Enganie, ka ijoro ianao manomboka anio, aresy ilay ratsy eo amin'ny fiainanao. Aza manaiky ho ataony devoly, ho andevony, ho afatotra ny amin'ny rojo vy, ary hitsakitsahany ao anatin'ny fahotana maloto, ary ny farany dia hovery any amin'ny elo. Miala ao anatin'ny ota, miala amin'ny fatotry ny devoly, mijoroa manatonan'Andriamanitra, mibeba fa tianao Jesosy. Tiany hovonjeny ianao, tiany andovany lanitra isika tsiraray avy. Tiany isika rehetra, ary tsy misy tiany hovery na dia iray akory ary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.